quand on va à l'extérieur, on dit que Madagascar, c'est là où il y a l'insécurité. Alors que non. Comparé aux autres pays, Madagascar, on peut sortir la nuit, il n'est pas ça. On dit que Madagascar est le pays le plus pauvre du monde. Mais quand vous allez à Tananarive et dans les autres grandes villes de Madagascar, il y a des embouteillages monstres, comme ici. On ne peut pas dire qu'on est pauvre alors qu'il y a des embouteillages en ville. Madagascar est le pays le plus pauvre. Lorsque quand on va dans les marchés, il y a beaucoup de personnes, des habitants qui viennent dans les grandes surfaces et qui s'emmènent avec des marchandises. Donc c'est pour ça que je dis que la communication c'est très important. Tena omeko fanajana mihitsy ianao Andriamatoa Filoha Sena fa tena raha le fomba fijerinao aloha tena tsy tena hoe tena mialatsiny aminao manaja anao tena tsy ohatr'izany kosa aloha tokony hijerenao any tena fiainana fari-piainana malagasy hoe afaka mivoaka amin'ny alina de ianao kama mety afaka mivoaka amin'ny alina bien sûr aloha satria ianao anaty 4x4 blindé misy garde-du-corps losy-arina tsy haiko karazany firy fa mba manandrama fotsiny ianao hoe mandeha rery aloha ianao rery amin'ny alina de hitanao hoe zany hoe possible hitany lalanako de faharoa ndray a resaka le hoe mandeha metsihana makany amin'ny grande surface firy isan-jaton'ny malagasy ny afaka manao an'izany ka azafatsy firy isan-jaton'ny malagasy de firy sy Madagasikara aza atao an'izany kosa ny fomba fitondrana sy fijerena firenena fa tsy mety ange zany zay raha be olona kely tsisy tsika zao atao hoe tonga de aloha manambany tena sy hoe manetry tena tsy hoe manambany fa manetry tena zany tsy matsapa hoe tsy possible zany de aza manao an'izany kosa rangaha makarary makasitraka ny faneo-kevitra ao le izy tonga de verenako le izy misy fomba le resaka sosialy teo misy tokoa misy hoe asa omena tambony zany le olona de omena vola fa misy asa mpanaovina anazy misy zay système imo zany système imo aloha ohatra ny hitako hoe mety ihany manahoana ianao hoe mbola ho avy ny fanazavana lavalava eny tompoko tsaika iresaka kilen'le hoe fa fizarana tosika fa mensy ny karazany teo ozy sasany hoe azan-drano anina zany tsy fitana ny tokony omena fa raha mangataka arato le tianao lazaina arato fa mitovy ange zany efa maome fotsiny zany maome angady raha fa misy maome aloha de mba zavatroanao fitondrana mbola zara zavatra ohatr' zao teto hatramin'izay tsy mbola ny fitondrana zara volo zany hatramin'izay hoe tsaiko zay tamin'ny andro fampanjaka tany ka nafitana io de efa mena fotsiny ianao zany efa zarinao mena fotsiny ohatrany hoe asa efa zarina mena asa koa ianao de tsy tady asa tsony zay nge le zavatra takiolona zany a mitetikiny eo mena fotsiny merita amin'ny fiainana za mihitsy ny fiainana de merita le sarotra foana le anina fa tsy hoe taloha morona amin'ny fiainana eo lanja miaka de zavatra za mila karohana le sarotra foana io fikarohana io otrika fianarana any ampianarana le jenao de fa niakatra tetoroa de mesarotra mesarotra fa tsisy fiainana mimoto zany fa le olona amizao manko taiko fa hoe zay le vazy fite nataloso ny fitezarina kesiny tsy mitovy mihitsy eo de makafitaka afatra Kambo te tsy mamana-po vantany nare zay le hoe asa takaly vola misy koa hoe omena vola ianao de misy asa saina tanterahanao momba an'le général iny moa zany amin'ny mahaforce anazy de miteny an'izany zavatra ohatran'izany izy satria raha jerevana tokoa le any amin'ny supermarché ka milahatra foana misy ny fahasairana tena oui on accepte ça fa de izy tena raha tena mandeha marina mba sendra mandeha anao mangalatra wifi eny amin'ny mangalatra wifi moa nalena eny amin'ny supermarché eny fa tena milahatra ngelesy raha honorable ty eo amin'ny fivarotam-pividianana ery amin'ny mazo mitonina any na rana ave ery tanjombato ery akaikinay maty fa tena milahatra le olona le ila zany ny tokony wifi eny mba asiana kody fa mangalatra eny rery le anyretsy zay de hitanao koa le am'le fa tonga le ohatrany hoe misy mifety karakaraina réalité zany zavatra jery zavatra positif ny zavatra tsy miolakolaka amin'ny teny an'izy fa ohatra ianao ka misy fetifety atao nge jerevo fa feno olona le izy feno olona raha misy boaty tena tsika moa miafina fosiny fa ekeko fa mety ohatrany hoe nakamarony malagasy sahirana manaiky an'izany fa zay zavatra zay tazan'le ranga force
de ohatran'izay ny zavatra ndresahany fa izy raha enao moa zany lehibe miteny anazy a de ohatrany hoe manambany ny zavatra misy fa nefa rehefa te raha ona raha miteny an'izany zao tena ya somary tapaka nisy afaka mivery ianao amin'ny valora alina ora malagasy na ny tany azay mivalora alina satria amin'ny anoraora frantsay le izy valora alina ora malagasy ny États-Unis investiture ninga Donald Trump izy io a de tato anatin'ny 70 taona nasa zany 70 taona dia dasa aloha hiditra le olona de azavantsika miadana rehefa aveo tsy manina to resaka capitole allo ianao zany mahita am'le resaka filaharana io le filaharana zany tetseretako azy tokony mba hoe alama tsara zany ny zavatra atao anankiray rehefa mba fantatra hoe manotoana fifamoivoizany fivilika izy de tokony misy organisation atao tsara zany apetapetaka tsara hoe de matetika jery koa le fizarazavana indray a za mahita hoe planina mety efa tany aloha tany io a de zay vo tateraka izy vojeriko anazy mantsy rehefa ohatsy hoe resaka mamota vola amin'ny banky reny tsy hoe dododod fa azo fa rehefa ohatsy hoe misy afaka visivisy na volana tsaiky maro de miboaka ny vola de mety ambon'izay reny zavatra reny fa zao kosa zany hoe mba hoan'le mpitondra fanjakana zany rehefa mba misy zavatra mampimenena olona de mba jereo fa manahirana vely izy olona zao manoriny fa aloha mba zarao ny asa omeny de mamola volana reo asa hoe tokony hiteraka asa zany fa ny zavatra reny amin'ny lafindray ho anany jera za tsy mahazo mihitsy misitra am'io fa matsapa fotsiny hoe onsikavanany kely zany mety misy zavatra vitany any zany le raisiny fa aoka koa tsika tsy atoritory satria io koa ny zavatra omeny indray mandeha hoe adalany any ny atory eo izy any tsy avy raha atory eo izy zay zany aloha fomba fijeriko amin'ny zavatra io de neo amin'ny resaka hoe tsy mantsa ny olona satria vaty telo zao any hoe tsy mantsa tsy any le fomba fijeriliso any olona mihitsy matetika ka zareo efa namena asa fa reraka hony de mazoto be amoaka voly fa raha resaka momba ny fanampiana sy ny firaisanao amin'ny tanàna indray de lasa hita an'izay hoe fasarianana am'le fiainana rehefa aveo zay le izy fa raha vao miteny ianao aloha irevo zao topoka volana ohatsina na ohatsy raha vao resaka adidy de ohatr'izay le izy velome inona daholo ny teniny teo mahatonga na miteny hoe aza tolorana foana ny olona satria ny antony de zao tadidiora tokantrano anankiray ianao tokantrano ray de ny olona tokony efa hiasana ny tokony anao zavatra tsy miasa sy manao aza leonay la leonora aza leonay la ianao tompo aza leonay la ianao tompo fa midrintelo zany am'izao fa tadiavinareo de hiditra foana zao momba ataoko malakilaky fa be ny zavatra tiako tenenina be de be ny hevitrako ana manokana ho azay amasela anako ny olona rehetrarehetra samy manana ny hevitrany za kosa aloha ale olona victime am'ireny zarana vola reny kosa aloha fa ale resaka lomandainga resaka fosiny tsika anan'izany le hoe zarazaraina zavatra raha ianao ny victime am'le izy mahazo ao anatin'le izy mifamono maty angelisy raha onao raha vao safiditra ao anatin'le anaran'le fotany ery elay raha ohatra ka mandray vola ity safiditra ao anatin'le le mahazo an'le rahitsy ohatra mifamono maty mihitsy maro tonga de lasa ino ny problème mandrina miady mihitsy mifokotany donc zany ilaina ilaina raha nga le zavatra fanohanana kely reny masy tonga de immédiat reny zavatra reny directement reny any am'le olona de fizarana vary ndray vary le izy zany efa fantatra sika marina nge le izy tena marina zany zavatra zany hoe aleo fitana nomena anazy to zay trondro fa ina ary tsy aleo verangalo mihinana aloha androany ekeko fa tena tsy mety ary tsy de resaka système de manina plan asa zany tsy mety zany leo mizara fa zao kosa nefa tsy aleo velo mihinana izy aloha androany ao anaty rano be izy mila voky izy aloha androany de zay aloha maiky 100% fa diso tena hoe tsy mety le plan fa mila zany hoe aleo hoe izy miatra telo volana ve zany izy aloha nona aloha fa tsy maintsy hoe tsy atra telo volana izy fa vonjena aloha izy androany de miatra kely zay izy apire de tsaiko zay le plan le fitondrana koa zany tokony manao zavatra tena mba concret sara le fitondrana miangava anareo amin'ny fitondranao tena ato azadoy amin'ny tany marina ny tongotrareo tena petrao amin'ny tany marina le tongotra anareo tena zavatra réel zavatra atao ary zavatra tena mba mitombony aza atao sarisariny zavatra fotsiny zavatra masolata vonto
masoko izany foto azoko le toiziko le zavatra tiako tenenina teo am'izay raha ohatra zany ianao tokantrano anankiray a de efa be deabe ny olona efa tokony hiasa ao amin'le tokantrano fa mbola tsy miasa fa ianao ihany ny miasa dika zany re olon'ireo a lasa babinao de ohatraohatr'izay rehefa projet tena amina ngedangeda am'izay le izy amina firenena ohatra na amina faritany na amin'ny faritra ray a de lasa misy olona mibaby zany a ny akabeazana rehefa tsy amenao asa izy fa toloranao fotsiny a de lasa baby izy de lasa babinao zany babinao toko onany babi manahoana ianao lasa izy le teneniko teo makasika an'le fizarana vola de izy hoe misy le voalohany tsy asiako resaka hoa makasika an'le hoe asa takaly vola fa misy koa ny faharoa tafiditra ao anatin'le asa faharoa le tetika asa faharoa tsisy rasa ngely tsy miresaka asa mihitsy fa miresaka hoe tolorana foana le hoe tolorana foana le tetika asa faharoa omeko raha etsy ianao fa misy tetika asa anankiray mpanaovinanao ohatra hoe miainga amina fiompiana vorona zany hoa asa tafiditra ao anatin'le tetika asa fa tsy mitovy eny hoa zany resaka satsika isalahy zany fa nyresaka teneniko hoe tolorana tsy misy asa tsisy inina fa tolorana fotsiny omeko vary ianao de omeko menaka ianao de omeko vola ianao fa ianao tsy manao ininina fa ka zay no mahatonga nany am'teny hiverina any am'ty zavatra mitrangy ty tsika zao a satria tsy ao anatin'ny tahirikevitra ty hoe inona ity zaraina vola fotsiny ty tetika asa inona ty zany a projet inona ty fa maninona le olona ny zaraina vola fotsiny inona ny tambon'le fizarana vola n'le olona iza no misitraka an'le fizaram-bola zany zavatra zany mila azavaina matotra ao anatin'le izy satria tena ato zao misy za mahafantatra olona kaiky saiko tsotra fotsiny de za hoe lasa babo a reny lasa babona olona sokajin'olona hafa tadidio misy olona miasa de mandoa hetra ireo a manao an'izao reo a fa reny hetra sy zavatra reny a tsy tompoko no lasa tsy tompoko ina ty zany tsy tompoko ty zany ka tsy tian'le olona mihainao manao eny tompoko de manjany lasa ohatra le zavatra hevitra teneninay to lasa tsy tompoko am'le tsy miteny tsony ray ahy zany tsy tian'le olona mihainao zany le manao eny tompoko etrotsika za zany tena miantso e iantso mihitsy a rehefa aveo hoe mekana ty nareo de azavao anay io zavatra io eny io filaram-be io fa za zao mahafantatra namana hoa le ry tena mampalahelo lo le ry le ry malemy eny le tsy malemy le ry efa tsy afaka miasa le ry efa nilozany vadiny zany angely esy resaka hafy fa le ry le ty tsy misitraka an'io zavatra io a eny fa tsy haiko le ry nga mangota be de eny aza sina emeto hoe tompoko fotsiny zay aloha ny androany tompoko ia le izy aloha zany ty fandara ty a averina hatrany amin'ny fetomboany any de fandarana manala azy izy ty zay fandarana tsakarakaraka mombamomba nyty vaovao malaza eran-tany ty asitokambarotra tompoko zany fa iverena kely le resaka teo e le tsy haiko rehefa henonareo ngamba le resaka le teneniko teo resaka tambajotra tena mbola sahirana be tsika malagasy mampiasa tambajotra hoa misy zavatra tena sokona alefatsika ao anaty tambajotra zany tena alefatsika de fiera be tsika hoe tena akoatran'le hoe mahavelona sy tsy mahavelona aloha iny efa tsy fantatra iny hoe zanak'izy akory eny de misy zanaka zaza tena hoe mbola kely mihitsy ndray a miteny ratsy be le zaza de tena filmena de alefa ao anaty Facebook de palery le olo dehibe tsy azoko hoe inona le tanjona de inona le hevitra am'larobia e zay aloha anankiray ho anao tombonanao eny tompoko vity soa miarabantsika rehetra fanamarihana kely vetivetsika aloha tsy mitovy ny arato sy ny fitana inona ny antony ny fitana tondro ray ihany ny azony ny arato tondro be tabe ny ray azo finaritra zany fanontaniana anankitelo indray fanontaniana voalohany ho any Erika ny olona introverti ve lasa miavina avy eo ça dépend fanontaniana faharoa any Honora eny tompoko inona avy ny loka ao amin'ny Honora androany tsy haiko tompoko sa tompoko lasa maraina be tany tsy haiko tompoko fona be fanontaniana fahatelo moany bandekamo
Amin'ny firy ny investiture ny Donald Trump androany. Tsy hainy tompoko. Ameny tompoko rehefa avy eo. Tsy mahay izy tompoko. Zay fa dia misaotra antsika rehetra dia miraha tontolo andro mahafinaritra rahagaty. Tsy mahay nininy tompoko mitovy amiko anio. Fanontaniana ho anao. Aiza no ahitako anao arivariva amin'ny 5 sasany eo eo. Dia mba mandalova ianao. Arakaraka ny fotoana sy ny andro no ahitana. Sotre rapitso ianao dia mba mandalova dia eto ilay kafe. Tongavany mahamasina ianao fa ifandona kopy isika. Fandona kopy. Aleo mba tsy atao kopy fa mba atao vera na mba tanterahana neny fanirinao. Ifandona vera isika ny zavatra nirika teo zany hoe tongava ianao ny apefilo omeko ny felaka tamaina. Ao amin'ny porte apefilo ny introverti. Ina moa ny atao hoe rétroversi. Introversi. Tizako le resaka teo momba le ana teo amalikely an'le teny le bandikelaka moko any Maurice iny. Iny tompoko. Voalohany ndray aloha miarahaba an'le maire aloha miarahaba an'le maire vaovao iny tompoko. Na sona tsara zay plasy eo Antananarivo renivohitra. Iny tompoko. Dia tokony fampirafy foana zany tsika amin'ny zavatra fahombiazana. Tompoko. Amin'ny zavatra fahombiazana. Tompoko. Mirafy tsara fahombiazana zay nahazo an'lezy. 24 tonga soa matsara tokoa tsika amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao andeha anaraka izany hatramin'ny farany. Ny tontolo ny fanatanjahantena avy hatrany no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity raikitra aloha zany fa dia hotsapaina amin'izay ny kianjaben'ny Mahamasina ny amin'izay kianjan'ny Mahamasina ho afahana zany mahalala hoe efa tena azo anaovana lalao iraisam-pirenena tsara izy ity. Isy ny fionana eo amin'ny ekipa pirenena malagasy ny Barea Nishan zany reto saika hiatrika Nishan moa dia fantatsika fa tsy maintsy nahemitra izy ity noho ny antony maro samihafa. Eo na amin'ny sélection analamanga izy ireo ny sabotsy zao manomboka amin'ny rora sy sasany etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina etsy zany no anatanterahana izay lalao izay mba ho asiana sarany ihany koa ity lalao ity araka ny fampitam-baovao satria dia 2 ariary no fidirana ho antsika eny amin'ny gradin ho amin'izay fionana amin'ny sabotsy ho avy zao etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina miantso ny petit baolina kitra iverina indray mba hijery baolina eo amin'izany kianjaben'ny Mahamasina zany rehefa tsy nijery an'izany nandritra ny taona maro inotsika sy antenatsika fa ao arinan'io dia ho avy ny CAF anome ihany koa an'ilay atao hoe fankatoavana ny kianjaben'ny Mahamasina. Tontolon'ny baolina lavalava totosa omaly teny amin'ny kianjan'ny Makiandro-Tapenaka ny atao hoe tournoi rugby à 7 izy ity lalaovin'olona 7 lehilahy zay karakarain'ny malagasy rugby voaositra ho tompon-daka tamin'izany moa ny ekipan'ny Kosfana le atsotsika amin'ny anarapetaka hoe zalahy beboty zany rehefa nandresiny 3 FAI sy ny CRI ny tambatra lavin'izy ireo tamin'ny isa 12 no 7 ireto ekipa nambala vao isotry ireto hita ho nanatombo tao amin'ny tanjaka sy ny akingana ny miaramila tamin'ity fifaninanana ity. Tsara trany ny mampatsiafa dia tsy resy mihitsy ny Kosfa nanomboka tany amin'ny fifanitsanana ka teo amin'ny famaranana nandrombaka ny larana fatelo ny TFA rehefa nanilika ihany koa ny STM tamin'ny isa 20 no 7 tamin'ity lalao tournoi à 7 no karakarain'ny malagasy rugby ity. Isan'ny natao moa izy ity araka ny loharano-baovao dia hitiliana ihany koa indray ny mpilalao hiditra anatin'izany ekipa pirenena lalaovin'olona 7 izany. Iverina amin'ny tontolon'ny baolina kitra isika anoizana ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity ny saraka ady sala raisiray ny ekipa pirenena malagasy ny Barea Aprima nandritra ny lalao fitsapana izay no tanterahana tany amin'ny kianjan'ny Manakaratany no nanaovana an'ity lalao ity ny voatazon'ny ekipany Vatovavy sy Fitovinany raha ny tokony izy erika efa misaraka ireo ny ekipan'ny Bareny Madagasikara tamin'isa rainoray zany no nisarahany rotota mety efa hoe tandrana ihany ny ekipa pirenena malagasy na anoloana an'izany rehetra zany tetsekilany ihany koa nizaky ny nanoatra rehetra ekipan'ny Volpa
rasy ny vatovavy sy fitovinana reto tamin'izay lalao no tanterahana tany ny kianjany Manakara izay. Ny fotoana manaraka ho an'ny ekipa pirenena moa dia efa natsidikitsika teo etsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina amin'ny Asabotsy amin'ny 2 ora sy sasany. Fa nakatonatsika an'ity vaovao ara-panatanjahantena ity mialohan'ny ivadiantsika amin'ny vaovao hafa dia nisy ny atao hoe hetsika yoga no tontosaina teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny sabotsy lasa teo ny hetsika yoga voalohany niarahana tamin'ny ministry ny fanatanjahantena dia tsy iza moa zany Fandriamatoa Mostafa izy ity tonga nandray anjara tamin'ity moa ny tena tamin'izany hetsika yoga izany. Taranja iray izay manala vesatra rehetra izay niainana rehefa miasa mandritra ny herinandro ny fanaovana an'izany yoga izany. Mbola ho antaniko any Erika rehefa aveo maivana tsara ny tenako hoy zangia ministra taoriana ny fanatanterahana an'izay yoga izay asa aloha nandrana mba hanao an'izany tsika riantsa amin'ny Zoma dia ho hitantsika hoe tena ho maivana ve tsika aoriana an'izay fanaovana yoga izay. Fa anoizatsika ny vaovao amin'ity maraina ity dia ho amin'ny resaka politika sy ny raharaham-pirenena azo atao hoe ny rava-maina ny hetsika sy ny fivorian'ny mpanoratra satria dia noravain'ny Emoreg ny fivoriana nokasain'ny mpanoratra atao tetsy amin'ny Lepavé Antaninarenina ny sabotsy teo. Tsy tanteraka koa ny fidinana an-dalambe-saika ho tanterahan'ny solombavambahoaka sady kandidany ben'ny tanàna Roland Ratsiraka tany Tomasina tany somary natsikaiky ihany ny zavatra nazo an'ity kandida sy solombavambahoaka ity satria dia vao maraina dia efa notomeriny mpitandron'ny filaminana ny tanàna nisy azy izay nalehany dia nalehan'ny mpitandron'ny filaminana tejakilany rakotra mpitandro filaminana ihany koa nanerana ny tanàna sy ny trano fonenany na ho an'ny tetantananarivo koa zany na ho an'ny tany Tomasina tany. Ateo aloha ny fampalalamba voalohany teto amin'ny RTG amin'ity maraina ity mbola ho avy eo la Risarana Evson Oliva Andriamanantena Bandeka Marandrianabo sy Fandibisesy fa dia mametraka ny mandrapiresaka vetivety samy ho tain'Andriamanitra. Tsy adala leo alesy lola mihiran'le Manakara iny afavao Manakara no manahirana zany zao dia hoe nao vao mpanarainao vao maraina tsy nanopako izy fa tapitiavany ny porte bonheur mantsy miarabantsika menakafo tsy maty fo manaina dia manindra ny yoga ty le manao yoga avy eo ny yoga moa zany misy zavatra roa misy resaka concentration méditation dia misy mouvement dia le dia tsy haiko misy miogaoga zay ohatra mioga ino mantsy ndraindray rehefa le mandray mioga ty amarona kilo ndray zany yoga inona liran'la miogaogako tsy te lasa zay foana zany hoe lasa zay foana tokoa aloha mba hovaina hoe zay le tena zay foana ka zay le tena zay koa zany mba nahazy zay nakaraha izay nisy nanontany zany ay hoe inona hono ny filazan'le hira le reny izy reny zany raha ohatra hoe resaka teknika dia virgule filaza azy raha taloha izy dia tyrol filaza azy ankehitriny izy iodel filaza azy le manao an'izany reny misaotisaoty be le iodel filazany reny dia fahafantarina fotsiny dia efa ne maninona ny lany eo ka anao e la anaova le sa tsy haiko le tia za mbola eo ampandaniana an'le izy ahoana tsara ny fanaovana an'le izy yoga ny yoga zany ny be dia be le izy fa misy zavatra be dia be ao anatin'ny yoga fa ny fanazavana anazy sy ny définition ny aloha tsy dia haiko loatra fa izy io ny aingatany yoga ve firem-pana tsy haiko ny freana hindou zany no ny foronany yoga ny avany Inde any zany izy io izy zany fitadiavana ny fomba hoe
ahoana ny atsara ny fiainana avaisytsika dia ho aisitsika sarosarotra be zany ny azavaina ny fanazavana l izy fa le izy misy exercice a dia misy karazana gymnastique zay mahatonga le maivamaivana misy assouplissement be dia be le izy raha ohatra ka ny vatana ny tenenina fa le izy a misy ao anatina saina ihany koa misy aloha inona moa fanazavana ny hoe illumination fa illumination tsy tapelety hoa zay andikana n'izany amin'ny teny malagasy firehetana nation fiazavana angambany fiazavana fa lizy koa misy fahazavana mihitsy le illumination fahazavana fiazavana hoa fihazavana mihitsy le izy mantsy misy dikany hafa mihitsy zay zavatra zay misy dikany hafa andao rehefa tafaraka nantandra goty man zany izy ny anarale le amin'ny mamy andalala iny le tam'le nimerina anazy iny arikany anarany rikany borivolo iny fohifohy ambanimbany sasi zay izy ny asa tetsy amin'ny arkady tetsy izy tamin'izany fotoana zany zao izy anniversaire ary resaka yoga zany ty nisy fotoana na yoga de yoga io zany tamin'izany veriko fa hoe méditation fa misy mifangaro izy aloha mifangaro na andefa rivotra be an'izay tena sady veo nankidita fodiko aveo manahirana le manka concentration am'le izy raha va tsy mbola hoe miaraka amin'olona le mahay azy lo hoe fa le izy io ohatrany hoe paix intérieur ny fiadanana anatiny sy ny sisa fa ny vahoakana Antananarivo betsaka mila manao yoga fa saingy ny olana am'le izy zany vao vita le yoga tonga de korotany le rano eo am'rotsorotsy sy le vidiny vary amin'ny kapoka le izy de le resaka hôtel teo a miarire Tsimbazafy zany a nanao hôtel izy io zany de ohatrany hoe ogaoga fataon'ny mpiandry ompitany Autriche tany de ohatran'izao zany ny arire Tsimbazafy a ny olona raha vao maraina de mikalo reo mananaina de tany amin'ny taona 1973 tany bandy mandeha mianatra mifampiantso amin'ny hôtel io daholo Claude ndao ibosy tately andao baka rehefa mikôtisipa le rony am'zany de mbola ahoana ianao amina de misy publicité na tsy tadidiko le publicité tamin'ny radio tamin'izany fa velona ny ampiasaina tsika miverina makaty am'le resaka fanendrena ny entraîneur ny Barea zay zava-dehibe koa le zany bandekama teo a tsy sarotra ny izy io fefa tsy zavatra fantatritsika tsony mampitohana an'io matoa tsy voatendry le izy zay aloha verina makany aloha fa de manao bosabosy amin'ny tigrato ok nisy fotoana zany mantsy miadaladalany ty mikotrakotrany ty de nanao an'io zany zay zandrinay tery isoraka tery le izy avocat zay le maître avocat izy mbola tsy haiko izy na mbola velana fa ty avy izy nanao teo tsara lalàna azonareo tsara zany eo akaiky ny pompier eo teo akaiky ny pompier teo le izy de nanao teo zay fa le zavatra be de be voateniteny tao ambadika le izy de tsy nataty an'le le tsindry zany tamin'izany fotoana zao hoe nare zao manompo an'izao makatsy makaroa de nijanona fa nanao elaela mihitsy zay tamin'izany fotoana zany fa izy io tsinona zany izy io zany to discipline zany zavatra ino moa zany discipline dansy fitsipika fa hoe discipline sportif taranja anankiray izy io zany mampisaraka ny vatana amin'ny saina zany hoe tezaina ny vatana mba ho voabaiko tsara mba ho hitanao zany rehefa le teninao teo le lasa maivamaivana ianao rehefa avy eo tsy maivana lanja ianao zany fa maivana amin'ny fiainanao maivana fa gratsy be ngery la resale hoe maivandoha lasa marina hoe maiva tiako maivandola le mba maivamaivana zany tiana ho teny eny fa zay le izy io fa be de be ny resaka moa zany taloha tsinona tsy mazava tsara le izy de lasa nefa n'izay tamin'izay nanao io zay isy ranjandrinay ohatra milasa souplesse be zay tamin'ny fiainana
souplesse be fa tsy maintsy nijanona fa e avocat zay mahita ranay fa tamin'izany teo isoraka teo dia anina aloha tia verena koa le zatra nampimety elena anara-body avorina iny indrindra zao misy ary efa nateny an'le vaovao raha eo tonga zay dia zao misy sara tsy afaka nandro mihitsy raha zoko fa tany amplazy ary izy narahany le ro lizy andreo tena zany mihitsy zany le fiainana zany zao dia tsy haiko marina mafy tsy korosy alahy dia mba mikorosy le izy zay ny teneniko hoe raha za le ry nandeha ny atsena dia teneniko le rony ty mba hoeto kely ty etany ty fidy vary amigona dia teo mba hoe ahoana avy dia fa misy iny sotro kafeko sotro kafeko taiza le nisan'iny le nasainga filopirenena sotro kafe le zany e misotro izy fa matinao anay le zany matinao anay le zany sotro kafe tiako misy le zavatra ohatran'ireny fa mahafinaritra ndre zavatra ohatran'ireny ba resaka zavatra hafa mihitsy ahy nareo hoe tsy mahatsikaritra hoe manomboka misy zavatra hafahafa mipotra amin'ny fiainana eto amin'ity tany ty manomboka misy zavatra hafahafa mamperitreritra ihany le nisy miparitaka be ao amin'ireny tabajotra ilay mpanao mampime anankiray le nanivaiva an'Andriamanitra inony dia nanivaiva fatratra iry mihitsy izy dia amin'ny anaran'Andriamanitra no nivaivainy dia tena dia tany amin'le faran'le izy nanao sarkasme ohatran'le fanao antsika izy dia le sarkasme nataony le hoe tena tia ahony ianao Jesosy tia ahony Jesosy any Jesosy ny tenako zay le nataony zay mihitsy le niteny sady memebe ataovy sérieux le ohatroatra zany reny ataovy sérieux 3 seconde atao arinan'iny dia izy hoe oay sambatra be dia maty izy réel io dia ohatr'izay koa le vehivavy anankiray tamin'le golden humoriste misy anarany eo fa tsy tadidiko ny anarany izy teo sambatra be izy sambatra be dia averin'ny olona fa mbola mampime izy le ninjera tamin'ny tany satria ohatra mbola niandriandry elaela le olona vao nireagira ohatra ny ny tanany dia ohatra nyhetsika ohatr'izao dia meme daholo le olona dia nitetehaka tonga avany amin'izay le sécurité tonga teo zay vao tonga saina le olona ity eo amin'ny exodosy toko faharoapolo andininy fafito no milaza an'izao avakitsika amin'ny anaran'Andriamanitra sy amin'ny anaran'ny tompo aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao fa tsy ataony Jehova ho tsy manantsiny izay manononona foana ny anarany tandremo mitandrema nye gaga anao hoe manina le izy koa nge tsy voatery hoe zay fa gaga anao manina ary zany vavako zany tsy mety tonga ny ambony any nefa anao efa tafiditra daholo zay zavatra fanajoatrona rehetra zany ay mo Deny koa tao mitovy maître antsika Deny tsy fantako izy raha mbola any na tsy mbola any fa raha mbola any izy aloha dia anaovana kopatanana eto fa rehefa tsy any izy dia ho fialan-tsasatry ny fanahany raha manandray be ny anarany io maître io avocat izy dia izy nitao isoraka izy nampianatranay dia izy vadika tao tsara lalàna tamin'izany nataony mihina mifaty mifolapolaka mihitsy averina tamin'le teo hoe aza maninana an'Andriamanitra efa tentsika tamin'ny zoma sy sabotsy zany dia ohatr'izay le izy fa miverina foana mantsy ilay zavatra io